miezaka mampafantatra ilay vinan'ny fisandratana 340 ny filoam-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny amin'ny sehatra maro samihafa dia hitondrany fanazavana momba azy ity avokoa teny amin'ny anjerimanontolo teny ny tenany ary namory olona maro nahafahany namelabelatra ny hevitra ihany koa ity fivoriana ity dao arahantsika ny akon'izay. Mpianatra Amanarivony avy eny amin'ny anjerimanontolo no tonga nanatrika ny famelabelarana nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany teny Ankatso. Namelabelatra ny fisandratana 340 ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra izany. Tamin'izany no nilazany tamin'ireo mpanotrina marobe ny tanjon'ny vina 340 sy ny lalana ny angana nazahoana izany. Ny antony izay amitrahako an'ilay resaka hoe fanoherana le paradoxe nilazantsika azy dia izao: zay zavatra heverina ho vita ao anatin'izay fotoana 10 taona 10 taona raha be indrindra zay ihany no tadiavin'ny mpitondra fanjakana na mpanao politika apetraka fa tsy mandeha lavitra mihoatra an'izay izy. Zany efa tehiteny aminao ny tanora, tehiteny aminao ry olom-pirenena fa ny firenena rehetra zay nandroso na taty Afrika na taty aminao Saina-Indiana dia tsy maintsy nanana fomba fijery 10 taona mihoatra noho izany azy zay vao afaka nametraka ny tena hoe fampandrosoana maharitra. Fantaratra tsara fa amin'izao fotoana izao rehefa miresaka fampandrosoana hoe développement dia tsy maintsy manampy foana ilay développement durable maharitra ary mbola ampina mihitsy azy le izy amin'ilay hoe développement durable et inclusif, zany hoe erahany rehetra. Taoriny ny fampahafantarana ny vina 340 natao Tetsiavoloha dia efa faritra sy toerana maro no efa notsidian'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina nanaovana valandresaka mikasika izany. Vina mpampandrosoana maharitra ary lovan-jafy no tanjony hoy ny filoham-pirenena teny Ankatso.